Anantemandrovy système D ikailako mbola ho avy eo teo rakoto vao ny pisora avy eto Antananarivo dia ny fendraponda ihany koa dia ny orchestra sady chorale jejo zany nanatevitra efa misy paikady napetraka ny terim-piasa fanosy fa ny raha hovokaritra zareo zany dia ankoatran'ny fandefasana azy amin'ny ain'ny isan-karazany dia hoentin'ny firaisamonim-pirenena mandeha manentana eny fotony io io zany rehefa vita dia hisy tarikevitra fisarihana adi-hevitra ho zaraina ny firaisamonim-pirenena hatreny fotony mihitsy dia enona le hira dia partiran'le hira zay zareo mitarika adi-hevitra dia amin'ny alalan'iny zany le olona no tonga saina tsikelikely hoe tokony handray andraikitra. Anisan'ny ao anatin'ny paikadiny fanomatsy amin'ny fanentanana ny olona andeha hifidy dia ny hoe tsy ho baikotsika le olona, tsy ho anaritsika le olona ho tenentsika tsotra hoe mandeha any mifidy satria zoanao zany sy adidinao fa tena ampifandraisitsika amin'ny zava-misy ainan'ny olona mifotony zany ny adi-hevitra sy fanentanana tao aminy dia izy ihany no mamoaka tsikelikely eo rehefa avy hoe aika tsika reto tokony andeha hifidy aitsika reto tokony andinika tsara vao hifidy ary indrindrandrindra aitsika reto tokony anara-maso ny fifidianana